atolotra ny fréquence plus sy ny ekipa ATV ho anao izao indray tantara mitondra lohateny hoe Ndrasoa nosoratany zahatra nazay vola lohony na iaraby volana miansa randriana ro fanjaniana rakotonanary ary fanta nandreo robesto nandrindra ra teknika service tela na antoko zahatra nazay ndrasoa veka toy izao ny trano tia adaly tia ty ry efa restory sahady izy ty reraka tamin'ny fandendehanan'irana Antananarivo nga andraso andeha moramora iaso taitra io ka oloso ato any tsy maintsy atory fa tsy vitako tsy mpiainy anaty dalina sady ny trano malalaka ihany na dia trano fototra azako aleo apetrako ny entana dia mba hitsotsotra amin'izay koa ka torovana mafy azany dia miara-miaina amin'ny adala sisa izany tiany hafarako eny tsy manino izany fa sedra-piainana daholo ary mba izay tokoa tena miara-ny adala io izany mety ahitako ny mombamomba azy ato nahoana tokoa raha izao izy matory sary izao no nararotana matarana an'izany andraso tomboka mitiarana azy vontiany tsy fatizo any eto akaiko eto avy nazoa dia fanina betsaka ato dia tomboka misy voka efa simba sy maloto be izao tena naendrika azy vatiaratra efa simba tena izay ny betsaka ato tondray potika mofo voasary loha ny koa editra kondro hatrany kosa misy maloto fitiahangonina ato odry ary misy posy anatiny kitika ty ariny ty sady mbola matsikeriny fira tsara izany drasofana fa ohatra misy zavatra to ty zavatra mikonkory tambaikely ty so mba fanafody azy aloha tsy irina dia hoe teo tena tsara vatotra ery izy izany andrekakio to vato vato mangirangirana be fa tsy tondro ve izany volamena izany loza fataitra izy tratrano io tsy nahita rena ihany ary ty loza izany reraka mbola tsy taitraka efa manovo miteny fotsiny ary dia mbola arena foana ny vetivetesana hatrany anaty nofy azy nahoana mora tairiko izy dia asehoko azy ty zavatra ty mety izay ranga fanga tena tonga ty misy arena nga fantatra ao ve ty zavatra ty arena andriamanitra tena zavitra izy marina andraso kosikosehanaingana aloha ka loza raha maty eo ty izay tsy matsiaro tena ihany etiako moa tsy mba misy olona azo antsonako dia ahoana ary marary asa ny lohako izany ny kosa fa natsiariko misaotra n'Andriamanitra misy zavatra fandrivotra be ao an-dohako ao fa aiza izany Fréquence plus FM. Manova asa to fa aiza ho aza dia izy ianao to tsy miteny fa mianahana fotsiny tena sitrany tsy adala tsony fa ianao ve adala sa monany tsy miteny mihitsy manontany ianao any ahy
tena sitrana ianao madama misaotra an'andriamanitra tsika sitrana fa maninona tena tsy misy tadidinao ve adala nge ianao io e maninona tsara fa adala hoana somba ianao ny adala zany ho a adalan'rereneraky ny tanàna ny nalalako anao hatramin'izay fa vo nahita n'ity zavatra ity ianao dia torana tsy nahatsiaro teny rehefa natsiaro dia zao sitran'izao mba marina ve zany zavatra lazainao zany fa inona aloha ny zavatra iny iny jereo e ohatray to le volamena ie tena izy ty indrisy mantsy fa misy iny to malikendrika tampoka teo ianao mampatsiahy ny lasako manontolo aky ty zavatra ity fa izy aloha ny anarandri rindra ny fiantsoa ary ny anao faly mahafantatra andri aloha ny andray Jeanette no anarako Jeanette afoizan'olona hoe nety fa zay no nazatra zany dia tantara ao amin'izay hoe ilay tantaranao taloha fa ohatry ny mahaliana indrindra moa ny amin'ity vato sarobidy ity ay tsy maninona fa ho tantaraiko andriary tsy haiko na firy taona angamba izay fa tsy tadidiko tsony nyteren'ny fahatrany izay mivady dia izao izay rangaha atao hoe dery izay zany anorina tokantrano izay tamin'izay fotoanaizay kanefa tsy nisy na inona akory teo an-tanana tapa-kevitra ry izay roa fa andeha hitady vola mita amin'ny mariazinay dia nandeka tonga tamin'izay toerana fiadiana volamena izay niforona teo ny hevitra ka samy tapa-kevitra fa anivana volamena ny asa teo angamba herinandro naninitra tsy nahita akory na raisonte azo lavaka nataonay nefa efa tena lalina dia lalina teo indrindra ny seho ny tantara fa nisy inona niotsaka le tany ary toditra tao dia rahavadiko ndray izao kosa niezaka mivoaka n'lay lavaka ka tafavoaka ihany tsapako nisy zavatra izay tatao tanako noho ny tafavoaka asa to voaraiko tsy nateo ampivoahany angamba rehefa tafavoaka somatsara dia nijereko kay ty volamena be ty ny tatao tanako mivadika ny lohako azoko ny arena nefa mivadiko maty dia nanomboka teo tsy nisy tadidiko tsony andriamanitro tena enjany zany zany hoe nanomboka teo ianao dia lasa dala ary izao indray vao natsiaro saina angamba ky ary ndry ity zany vaiza dia ahoana sy ahoana dia ahoana ny natona avandry tato andraso ho tantarako aminao amin'ny ambako vankony amiko eny ary ka mbotiraisy ireny ary mpiasa tranon'olona no asako noroan'ny mpampiasa ary tsy nahita liana nomboka teo ianao moa efa fantatro hatramin'ny elana fony izao mbola niasa tao amin'izay olona izay azy sapako hoe efa nifankahazo ampotsika mianaka na dia tamin'ny ianao mbola adala aza ka tsy nisalasala nanaraka n'izay naleanao zany dia izao tonga ty aminao izao ndry rindra ahoana avelao ny lasa omba ny lasa fa andeha ny fiainana vaovao no mpanjintsika mianaka ho raisiko toy ny zanako indry ary raha sitraky indry dia atsy hoe neny manomboko izao zany tsy hahantra ntsony sika fa aza manandry ary ny fahavelomantsika dia ataontsika ho an'ny mahanitra tsy misy pia saotra neny tsisy fisaorana kia tanteraky neny tapaka ao ny lalandrano ka tsy afaka hitsangana sy hiteny tsony izy mamambola n'izay ny janona netyty amin'ny hopitaly efa natao daholo ny izaka rehetra ary nampiasana vola tsy toko tsy firoana fa tsy nisy vokany ihany zany namidy ny trano namidy ny fiara sy ireo zavatsarobidy rehetra tao an-trano fa dia ny vola fotsiny lany ankehitriny tsy misy zavatra azo anitsitsony izay raha teo efa manofa trano indray amin'izao fotoan'izao ny kioko anefa tsy efa manomboka ho hitako iridy tsy hita izay nalehany lehilahy tsy fanina mpandositra didy mitady rano angana iny zany misotro ranony eny andraso vetivety azy mitsindra aminao zay
aleo angamba iresaka ny dokotera dia angataka fahafahana modika ineny tsy nefa tsy ho sitrana ntsony mihitsy. Neny eo ahoana ky jereo nge ty amin'ny gazety ty inona trano mitondry neny ary tena mora raha ny fijeriko azy fa asa aloha sao dia mba mety amintsika ahoe retsy ho jereko mora be iory neny sady mety tsara amintsika satria misy tokotany malalaka tsara ilalovan'ny akiziko izay aloha dia mariny efa mandreraka koa mieritreritra n'ilay ankizy mifanosika sy mifanesika rehefa izara sakafo iny sika mety ho voavany olana raha azontsika ty ka nahoana raha tsy indrasan'ela fa tonga dia tomoriny efa misy lahatra telefona io dia antsoy na tonga dia mandehana mihitsy fa io misoratra mazava tsara io koa nge ny adresiny eny ary aleo tonga dia hovonjenany angamba mety fa ilay resaka telefona koa ny tsy dia tiako ie izay mihitsy. dia izay izany ny fanarahantsika raha miserija efa vity teny taratasy fifanekam-pivarotana ka omeko anao izao aloha ndreny vola dia ny ambiny kosa vita tanteraka ny taratasy trano manontolo vao azonao raisiny asa mety aminao ve izany sa ahoana tsy maninona mihitsy ka na 20 tapitrisa rairay azy aloha no omenao any io tsy olana izay mantsy ny tena mahamaika ahy ny ambiny manaraka eny tsy maninona eny ary mety daholo izay ataontsika fa mila mifampatoko fotsiny dia izay no zava-dehibe marina izany izay no ela fa andao amin'izay ary angamba nisan'ny volanao tsika mbola maimaika koa io no tena mariny tsy maninona ka fandimbiasana marina ny toerana amin'ity fiainana ity anjaranay taloha ny nanana sy ny lalao vola toan'ny madamo Janety izao sange tsy naharitra firy akory izany asa tsy hainay angamba nitondra azy sa no izy azo tamin'ny kolodoka dia nivoaka tamin'ny makarakara izao neny maty tsy mba nialana nenina akory dada kosa nigadra 30 taona tranomaizina noho ny afera malotona taony ary mbola mandomonitra manjato tapitrisan'ny maro azy vo heri-taona izay ny lasa efa namidy daholo ny fananana rehetra fa mbola tsy ampy ihany ilay vola niezaka nitady tamin'ireo namany dada fa tena tsisy namery zareo izao ka tsy maintsy amidy ity trano ity izay mba nieritreretiko nenako rahatra izay satria dila ny feim-potoana fanefana ny ambom-bolam-panjakana soa azy zareo fa mba nanaiky nangatanan'andro okizay ilay saribelo kely neny okizay izany zanako izany amono dia matory fa reraka neny inony ziravorom-baza ento manaraka namanetsa izay kosa fa natory sahady doky kely aleo ampatoriana moramora eto ampandrina amin'izay fa ahoana tsy mahita tory nga neny be moka be ainy ondana tsy mety tsara ndrasamboariko ary ao miarena kely vetivety aloha zay ary matoria tsara amin'izay izay koa fa natory neny noana koa ngamba izy matoa ela be toy izay vao matory fa tsy toy ny isan'andro nefa ataoko ahoana moa miaina amin'ny zava-misiko ny ofatrano kelinay telo mianaka aza ity mila tsy hoarako amin'ny sasalamba sy ny fitaoman-drano mafy tokoa izany manitra izany ka nanenenako foandra mivavana doko tamin'ny rindra taloha ireny ka izao aty tratra lakalaka tokoa la ny fiainana tsy hay izay voakan'ny ampitso iza monina napo hoe izao ny hafaranay ty aoriany tany am-pianarana ny lozana ny fanadala tamin'ny rinja fotsiny fa tsy mba nianatra tsara any ka ny baka aza tsy hananana sa ve nanantsiny rindra tsy hay tsony izao sisa ety ambany tanàna no ety mba afaka manofa trano azy mba afaka isitriana sisa tsy misy écran plat tsy afaka mijery série fa radio kely sisa mba solona io sisa no enona tantara andraisana anatra
indraindray dia tao ny fiainako mihitsy ny soratandray mpanoratra eny amin'ny onjam-peo fiainana izany ka fiainana oay tokony efa andeha marina izao nifandaharina ataon'ny fikambanana rindrasoa aleo andefa radio aloha antitra terina trano ny fiarabana ao antsika izay zao vao mandreny fandarana fikara fikambanana rindrasoa eto amin'ny radio mamitsika saika taro ao marina fa efa mandeha tokoa ilay izy araka ny efa natsidiko tany am-piandohana dia fikambanana miary olona sahirana tsy misy mpiafy fikambanana rindrasoa fikambanana tsy manavaka na iza fa rehefa vao marina fa sahirana ra-pivelomana dia raisina avokoa indrindraindrindra ireo zazakamboty izy raha teo koa hatrizay ny orenan'izay dia efa maro ireo vondron'olona na fikambanana hafa manoana azy na avy eto toerana izany na avy any ivelany izany dia noho ny fiara-miasa eo amin'ny fikambanana sy ny fanjakana dia ilaza vaovao tsara ho antsika mpisitraka ny soa eto amin'ny fikambanana ny tenako an'io satria dia izao efa nahazo trano lehibe fanampin'ireo efa nisy ny fikambanana ka tsy hisy tsony ny fifanosehana sy ny fisisihana nisy teo aloha noho izany manasanao zahay na efa mpisitraka ianao na mbola vaovao ka te hisitraka izany soa omeny fikambanana rindrasoa izany satria dia isy ny fizarana sakafo maimai-poana ho ataony zoma ho avy izao manomboka ny 10 ramaraina tsy diso ny toerana dia eny alasora ampitan'ny tobitsolika na rehefa tonga eny fotsiny ianao dia manontany olona hoe aiza misy ny fikambanana rindrasoa fa tsy misy izay tsy mahalala azy eny amin'ny manodidina eny misaotra tompoko Wow, vaovao tsara kosa izanyko andraso fa tsy maintsy hoany a sitrany ahay enganeka mba hotratrako ato madame Jeannette efa niezaka nandeha maraina ihany mantsy androany ny fotoana nomezana any ambolako sisa tafela tamin'ny fiditrano dry ary ahoana koa toy ny olona marobe ty manodidina ity tony e fa misy ina ry atony io sady tsy ireo fa miaraka amin'ny zaza daholo reto izy ohatrany saika hoe olona mafiady daholo no kabeazany satria ohatrany malotoloto no misolitiditika daholo na kely na lehibe ndry ary natondry zareo akanjo izany ty tranoko ty raha azoko tsara dia andeha ho ato daholo izany ndry ny olona mitany zotra irany arabe ireny ary tena tsy diso mihitsy ny eritreritro zareo fa misy soratra ny vavahady hoe inona fikambanana rindrasoa dia ry amin'ny terasy ry koa izay anaovany azy any raha nga tsy asikorana efa azo io fa tsy anatsony tonga fa andraso ato anenona aloha sony re tena akany tokokoa iny ato mbola vitsivitsy izany ankizy izany ry ananindry madame Jeannette fa andraso aloha tonga dia hoe ay sady efa hitany koa akay ty izy fa tany raha miseridy manahoana ianao salama toko vaovao sy maresaka tsy dia misy loatra fa tonga arak'ilay fotoanantsika tokoa moa saika adiniko fa aza tsy indrindra hitanao eny toko mbola sahirana kely amin'reto akiziko reto aho fa mandehana miakatra any ambony any aloha fa misy olona mandray anao any efa fatany koa ny vola tokony omenanao fa za matahotra tsy manina ka azafady indrindra tsy manina ndrasa akatra vetivety hita aloha hita ilay fitrano lazain'ilay sécurité ateo andraso aloha dondonina mandrosoa manao tompoko ary dry fa toy ritsy sa tsy ianao io rindra ve tena ianao ve io sa manao nofo e izy indrindra ity ka lelanaovanao toetra tsy mendrika ka voaroaka tamin'ny asa avy eo mbola nyrabirabinareo ihany satria niaraka tamin'ilay adala vavy teny an-dalana tena oaka izay rindra efa nifahaizana fiainana tsy te hijanony aleto aminao eto fa akany ambombola viditrano dia andeha ay ve anao ty tranty ritsa za nge tsy haninanao e tsy mitana lahelo aminao aho fa mba mampatsiakelany lasa fotsiny ary azy ve tsombizao tantara lavabe ny amin'izany rindra tsy ho vita eto izany fa ny azoko avalanao fotsiny dia hoe tsy hitako intsony izay misy azy hatramin'izao zany a arono ah e fa nahoana ny namety ny trano sa ny soloana tsaratsara kokoa noho izao
raha mba fantatrao mantsy fa ahoana lakalaka ny fiainana rindra asa noho ny todiny natokonao angamba fona aminao rindra tamin'ireny zavatra natokonao taloha ireny mamela ahy efa mivaly tamiko daholo ireny ankehitriny tsapako tena tsapako maty ny reniko migadra koa ny raiko nareko mifady aman-janako ritra amin'ny fananako izany rehetra izany ny zava-niseho tao anatin'ny fotoana fohy dia fohy monja indray mahireza ritsa dia izany ny zava-nisy taotriny eny indrampiseridy iny ilay olona nikavy aho fo mizambola ny asa tao amin'ny trafozany asa tsaron'ny fifantatareko any izay zavatra izay tena mba enjana indray izany akiko tsy tokony ianao tao foana na nambany sy anao tsinitsinina ny hafana dia manana ny ampy andanany nofo aza hitan'Andriamanitra avokoa izany ka tsy maintsy tsarainy araka izay nataony rehetra na dia mbola velona aza anisany nanarabiraby anyaraka taminao fonenao mbola dala koa izy iny tadidiko tsara rindra ninonina nataony dia mamela azy tsy toy izao koa angesika mianaka raha tsy nisy izany zavatra rehetra izany tandreny misaina valifatra anaka asosozaina nisy ratsy ianao dia homenatra izy raha tsy maintsy eritreritra valifaty ihany ndry dia fanaova-tsoa azy ny tsara indrindra azo indry izany mandona ny foko loatra izany teny mamy omenao azantriny eny misaotra fa raha tsy teo angamba ianao dia nananao tao foana teto tiako loatra ianao za koa tia andry ary orendry mandrakizay ary eoko izay le ranomaso izany ako manana fovolamena ianao riny eny afa loatra fa angina amin'izay izay mihitsy efa mifolo ora latsaka izao fa andao amin'izay so miandrela be ao ny olona antsika ndao marina izany ndao ary tena tsy disy ny eritreritra fa ilay tranodryja taloha mihitsy ty fa ahoana ary izao sa ve iriza koa nanisany namorona ny fikambanana rindra soa jereo reto olona tonga ato reto fa tena mifanaretsaka ohatrin'inona ireny misy olona roa mivoaka avy ao an-trano iny aloha iny angamba ilay madama ny teny tamin'ny radio andraso inona zay lazainy fa hiteny angamba izy iny matoma indray micro eny ary falimerambantsika rehetra izay tonga eto amin'izao toeran'izao ny tenako mialohan'ny zavatra rehetra dia tsy haintsika ny tsy hisaotra an'Andriamanitra lehibe no ny fitahiny nomeny antsika ho azy rehetra ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay amen tsy ho lava resaka fa efa mandeha ny fotoana ka toy izao ny fandaminana ny ataontsika ho anareo izay vaovao dia miangavy anareo mba hilahatra eto amin'ny ilany havanana ato miditra tsirairay anareo amin'ny varavarana lohanareo io nareo fa hisy olona indray anareo ao misy karatra mahampisitraka ho zaraina aminareo mantsy ary antsika efa mpisitraka kosa dia atao amin'ny ilana vy ato no manao laharana folo izany hoe atao mifanandrify amin'ireo olona folo milahatra lohanareo ireo no hizaran'ny fanomezana ho anareo dia mba miangavy re tompoko aoka ilany matsaritsika fa tsy maintsy mahazo daholo vao miala eto izay fa samiary maka nytandrify azy mandehana vonjeo ny birao anaka ianao mandray ireo olona vaovao ireo voarairina eny soa ihany fa vitsivitsy ny vaovao dia tsy mba nilahatra be izay nalady vita ihany reto teto alohako reto miandry an'ilay ray io sisa dia antsarako amin'izay iny fa mivoaka ilay madama teo andraso androso amin'izay ato ilay hevitra mivoahan'ilay madama teo mantsy andraso tondonina tonga dia midiro mahazo toerana nareo mianaka misaotra tompoko ohatran'ny olona efa hitako izany ange ty vehivavy ty sa olona mitovy ve izy ilay anaranao azafady raha afaka ny ana ventsy tiana tompoko mampatsiaro an'izay vehivavy ny asako taloha izay ty anaranao ty madama azonao tantaraina kely ve ny olanareo mianaka mila raisina nytsoratra mantsy mba handaminana ny fanampiana tandrify an'ilay olany tsy nanina tompoko eny ary matoa ny amaka tsy aminareo dia vonina ny lazany olako hoe mitaiza andreniko izay malemy sy tsy afa miteny tompoko
Mamela azy ity zanako ty e. Manenjika efa trano isam-bolana ka nefa tsaka rano sasalamba no asako. Ny sakafonay telo mianaka no tena olana aminay. Bon, voaraiko izay fa misaotra e. Mahireza madamo Ravaka. Ankino amin'Andriamanitra ny fiainanareo. Izay atao amin'ny fikambanana rindra sokoa anao arak'izay tratranay hanampianareo. Indrindra izany renao manan-kilemy izany. Dia misaotra indrindra re tompoko. Fa misy zavatra tiako anontaniana kely ianao raha tsy mahadiso e. Anontania fa tsy maninona ka. Hovaliako arak'izay mahafapo anao. Lasa ho ansaiko fa olona ohatran'ny efa fahitako izany ianao e. Maika koa ianao niteny an'ilay hoe mampatsiahanao an'izany vehivavy niasanao taloha izany ny anarako. Fa iza no ianaranao tompoko raha tsy mahadiso? So mba ilay atao-tsaiko ihany. Mademoiselle Rindra ny fiantsoa. Rindra? Tena ndrimarina ve io sa manofy e? Fa fantatrao anga? Ndraiky e. Tena tsy tadidindry mihitsy fekisa. Eny tsy maiko tsy indry satria efa misolitika ny loto ny endriko ary mahiko azatina ny tenako. Fetsy anaiky ity Rindra. Ivetso hoe? Eno ay. Sao akisisa. Menatra ndry tanteraka kia. Fona kiza Rindra. Andriamanitra, fa tena hoana loatra ankiry vetso a. Ina ny zavansiony dia izao nefa randry. Lakalaka ny fiainany. Tsy misy malala izay avoaka ny ampitso sika. Resy tanteraka ankehitriny. Menatra tamin'ny vavana ataoko andria. Mifona ke Rindra, tena mifony. Okakizay efa namelanareo sy Rija. Vao tamin'ny maraina teo koa mantsy izy no tonga teo nge. Samy tsy napoziko aby nahazo anareo roa. Fa ahoana ki? Fa aiza ki Rija? Zanany angeky ity babeko ty. Any izy any e. Efa resiko hoe naka ny ambom-bola amin'ny vidin'ity trano ity natongavany teo. Ity lozanaiky. Tena tsy napoziko aky Rindra. Ampio aky fahazarina. Mafika ny fiainana entiko a. Eny e, zanga moa anarendry e. Aleo fa iresaka amin'iny teo hita eo ny atao. Rindra, fangatso efa maty indraindray aman-drenindry e. Ie, efa maty tokoa. Fa tadidindry ilay adalana andrabirabianareo sy Rija tamin'iny. Sitran'izy ary izy ny kabary teo iny. Izy ny solondreniko. Maninona tsara hoe? Andriamanitra ty lozanay. Tena marina ve izany e? Eno adrasy fanontaniantsika izy raha tsy minindry. Zao akia, mbola andrareo olona aorianandry ao ireo fa mandehana aloha mipetrapetraka aty amin'ny sezan-dala tsara azy avy eo nareo mianaka entiko midosy sy misolo-akanjo. Rehefa vita izay dia miresaka tsara tsika. Any indrindra ny amin'ny fakana nenareo ankaty e. Evika mifankalala ianareo e. Zao raiky izy matoa zao zavatra zao sy eo dia sitrapon'Andriamanitra e. Noho izany tsy tokony hisy anana alahelo na lolopony tsirairay. Indrindra ianao Rindra mamela azy. Izay foana ny any teniko e. Tsy hainao mantsy izay mety ho fiainantsika any aoriana any. Toy izao mahazo amin'ny vety sy Monsieur Rija izao. Ny tsara indrindra dia manao sohitsaroana izay tsy ho fatin'ny taona maro mifandimby. Marina loatra izany madama. Izay izao koa angeka ny hevitra ny tenanay tsy ho tratry ny aloka mihitsy taloha e. Nefa izao e, sisany ny efarana. Rava ny fiainana satria tsy mba nanankina ny fiainana tamin'Andriamanitra. Tsy vitan'izay fa mbola nanao tsinitsinina amin'ny madinika e. Lesona lehibe ho alo izao zava-miseho aminay mianaka izao e. Iova manomboko izao. Tena iova fa tsy ambava fotsiny ihany. Faya e. Tsara izany anaka. Misaotra anao voninko ve? Izay koa ety foana ry tsy anaranareo telo mianaka izany. Mba tia hita ny Rija ny zanako aho ry zareo dia tia haka ny neny ankaty koa mba samy ara ifona aminareo eto izahay. Dia ahoana izany ry neny? Ahoana moa fa atsoa Monsieur Rija dia alaina any ny reniventsy dia vitako. Aleo ny antso azy fa andehana ianareo rovavy maka ny reniventsy hoe. Finona koa ary mbola ilandro matamin'izany mety ahy e.
misy tsy milama angamba ny taratasy trano ny sa hoana nefa raha nyfilazany ao maly iny dia hoe misy zavatra meny aho ony mety vola ve ohatra sa inona ao mahita azy tonga koa fa aleoloha mpanenona ny sonere manao ondry izy manao ondry indra mandrosy e dia ina hoana vaovao tsisy ambary e miady amin'ny fiainana azo manaiky resin'ny fiainana izany re a sa hoana atao mitady ho resy ry rindra tsy mba misy mpanohana fa miady rery fa ina aloha ny antsonareo ahy azo maika fa ho hitanao eo foany ato nefa mandrosoa ivetso vetso malalako hitako any ianao fa taiza foana ianao sisa taiza foana a mifona vetso ah tena mifona aminao a siza eo zanatsika lahy kely andray ny zanako aok'izay letsy ah efa ty dadany lahy aza matahotra aok'izay ny zanako mangina amin'izay ah aok'izay zanako tena maketsi-po ny mahita azy tely mianaka kely mangina ny zanako samy tomantany fety dada boko inony ny vetsy famanganootra masina toraka izany koa nena tsy ho tanako koa miaka aza mitononanina eny a okizay etso fafako ny ranomasinao ary fa naninona eny ry vetso rinja zao ne sisan'ny afaranoneny tapaka lalandray izy ary tsy afaka miresaka tsony andray aky zao ry zareo a fifaliana ho anay sy rindra no mandray anareo isan'ny ankohonanay ato amin'ny rindra soa izany ve toko efa samy famela heloko sika rehetra dia andeha hitambatro iray e rindra sy ventso fandraisa toy ny mpiravavy dia toy izany koa izay sy raha matoy asina andeha isika hiaraka mpandrosa ny fikambanana rindra soa e sa hoana sotra andrina to tena makasitraka andrina to natolotra ho anao teo ilay tantara mitondra lohateny hoe indra soa nosoratany sahatra nasay nolanaoviny na iaraby volana ny antsarandriana arzo fanjaniana rakotana nahary ary mifano nandray teo roberto nandrindra ra teknika sarvis tela nanatomposa sahatra nasina